Andro ny anarany, 3 taona izy misy an'ilay aretina parasisy reny foana dia efa mety tany tsy mety afa-po izy. Dia izaho miasa fa helika ilay izy fa mbola tsy raikitra tsara. Nanomboka janvier. Ny asa tiana atao zao hoe varotra fa mbola miandry koa kely dia izay. Andriana Antoine Vofanja tompony Lenara 94 taona Anosy Zato izay mipetraka. Ny aretina mahazo anahy hoaka 7 taona ny Tsabona, 7 taona na ny hoaka. Efa nanao radio nanao alan'izy efa tsy niova ilay izy. Mangataka izaho ilay fitsaboana. Izaho mangataka fanampiana amin'ny fitanana ity fa tamin'izy vao teraka dia sy toy ny olona tamin-tanàna izay moa mipetraka ambony rihana. Dia vao sitina mafy izy dia samy niara-mipitika tany an-tokotany izy sy ilay nampiteraka anazy. Dia lasa navadika tany ery iny ny tanany iny dia lasa lava soa izany ny tanany. Jangan'ny ilany. Fangatahako aminareo mba hamamina tanan'izany. Beka amin'ny tanana anankiroa. Afaka miakatra ilay fixation Nosotomina izany dia izay moa mipetraka ambony rihana dia vao sitina izy dia samy miara-mipitika tany an-tokotany avy any ambony avy any izany mipitika taty ambany taty zareo. Ie. Dia ny tany iny mivadika tany ery mihitsy ny tanany. Kakarong be. Tazuma. Tazoma fefy ny tanany. Tazuma. Tazuma. Tazoma feo. Tazoma tanany. Termo be ny tanany. Ho an'ny Irina Yanitra ny anarany. Dia ny antony angatanay izany nisy marary eto amin'ny tendany io dia mila jerena dokotera. Izy mantsy zazak'Amboty, efa maty ny mamany. Dia izay no hoe mila angatanay izany jerevana ilay aretina satria ilay izy ohatrany hoe maimaina ivelany fa tsy hitanay ny ao anatiny hoe manao ahoana. Izay no mahatonga anay hoe jerevana izany hoe jerevanay ilay izy satria eo amin'ilay fanampiana anazy izy mipetraka amin'ny bebeny fa ny bebeny fanasana amban'olona dia tsy afaka mitondra anazy hôpitaly hoe atao radio na ohatra. Raha tsy mbadala fatriny anakevina ny anarany 12 taona izy. Nanomboka izy 2014 izy vao tsy nifangana intsony hatramin'izao. Toerana nanao radio zay hatramin'izay.
dia nasiana scanner, sy nanambolanambana scanner dia tapitra ohatrany fitsaboana anazy. Dia ny tapany ambany mihitsy mihetsika mihitsy somary mipipisika izy. Dia zavatra tiany atao aminazy zany mba izy mba hositranina dia ampianarina. Zaho mananjana zanako dia zandriny 9 taona. Ny kenany ianarana 7 taona izy marary karazana farasisa hatramin'ny teraka. Fa nandeha dokotera izay natao daholo fitsaboana rehetrarehetra fa tsisy anona mihitsy tsy manana moyen zany izay hitsaboana anazy satria mamany manasa lamban'olona ny asan'ny mamany dia izy koa efa kavaboty. Eny amina ohatsy eny amin'ny roa. Ny ilaina dia 7 taona mipetraka any Ambohidratrimo izay. Zaza mianatra izy ao amin'ny PP Manjembero izy no mianatra. Izany no mamany tsy manambady fa nisaraka izay ny asa nanao tourné tany izy dia tsy miverina mandrakizao. Tsy haina ahoana maty fa izaho tsy hanasa. Tsisy asa fa sahirana manaritra sy maka anazy fa izy tsy maintsy aterina fa tsy mahavita lalana lavitra. Dia mivaveny izy dia sasalamba no atoko ao an-tanàna raha misy manaritra. Marary anazy izy lamosy no vodiko izao dia mahazo tsatsany somary tery dia tsy dia mahazo aina firy izy. Mba mangataka fanampiana ho fitsaboana ho anazy sy mba amin'ny ankonana satria ny zanako anaky 5 dia zaho iray mamela anazy dia mangataka fanampiana zany sy ny fahasalamana ho an'ity zanako ity. Rakoto Oliva Sonemian ny anarany, nianatra amin'ny EPP 7 taona. Dia misy zavatra mampakenda-po foana mitendany ao. Dia raha hoe maniraka zany ny dokotera nandanana hoe didina izy. Dia efa vola zany tsisy to dia mba mangataka zany toko hoe mba mangataka fanampiana toko amin'ny fanidina anazy fa tsisy vola enti-manana anaovana an'ilay izy. Misaotra indrindra. Ratolo-Janahary Asila Matiasy ny anarany dia 2 taona sy tapany izy. Efa indray 3 taona moa zany amin'ny volana May. Dia 2 taona taminazy io aretina anazy heriny io. Dia efa nivezivezy betsaka izay nitady solution hoe hananina anazy dia hoe didina dia nefa lafo be ilay fandidiana dia zadako satria zako tsy dia hoe miasa be fa mpanasa lamban'olona ny asa. Dia tsy hitako hoe tsy solution mihitsy zany. Ny dadany io tsy hita. Niara izy. Tsara dia efa vao nanomboka 2 taona tiny efa niloza ny dadany efa nanomboka efa nanomboka nitsiry taminazy.
dia mba nitady solution nefa tsy nahita solution. Safindrasoa Pascaline Patriciane ianarako. Za dia tsy salama mipetraka amin'izaho. Raha voan'antsisy ity efa ela voan'antsisy ity. Efa nitsaboana tamin'ny alalan'ny tamin'ny Bois de Rose, tany dokotera dia Bois de Rose no nataon'ny traite natao. Tsy afaka hatramin'izao dia tena izay no tena hitarainako satria tena tsy salama. Izy rehefa mihetsika dia tena manafitra anahy mihitsy dia mila fitsaboana. Ny asako manasa lamban'olona. Lasana miadana Marie Claire ny anarako. Dia za ny jera dia tsy afaka dia manao inona intsony izao. Tamin'ny Desambra no tao platy dia nisy fananako vola dia nasotro ilay izy. Izao mibarobarotra zavatra eny sisin-dalana eny za sisa zavatra mba vitako amin'izao. Za tsy manana zanaka miara-mipetraka fa zaho keliko miara-mipetraka amiko. Ilay fanako izany tiako hoe mba ho sitrana ilay izy izany. Dia valin'lepitra radio fanindroa izany ilay tsy fananako vola dia nalato ilay izy. Satria ilay dokotera masika be. Dia indroa tao platra izany izy. 5 Desambra izy tsy tadidiko fa ao an-trano ilay carré fa tsy tadidiko ilay izy. Ohatra azo atao dia hoe atao platra indray mandeha. Antsinena nomendrana Vanessa ny anarany. Izy zaza nianatra. Dia rehefa nianatra izy dia teo amin'ny herintaona teo no nazony an'izao tsy fandianana izao. Nianjera tamin'ny tohatra izy. Dia rehefa nianjera tamin'ny tohatra izy dia noorinay izy aloha. Dia rehefa nohitra izy dia tsy hita izay fivoarany. Dia tao scanner izy izany dia mivalina scanner normal daholo. Dia natao radio izy natao écho izy normal daholo mivalin'ilay écho. Dia tady fanampiana izany izay izaho tsy manambady fa efa taona izay no nitsarahanay vady. Dia vao nanomboka izy narary dia tsy afaka miasa intsony tsy afaka mitady. Tsy afaka hoe miasa miala lavitra anazy satria izy bataina rehefa andeha hivoaka. Bataina izy rehefa mipiky, bataina izy rehefa ohatr'izay. Dia tsy afaka miala lavitra anazy izany. Dia zavatra mba tiako atao aminy izany mba hahazoany fitsaboana maharitra. Mba hamerina anazy hitsanganany sy andehanany indray. Mba ahafahako mamelona anazy. Izany teraka miana-dansy zanako. Mbola misy zandriny lahy kely any an-trano. Izay zany ny zavatra mba angatahako mba mangataka fanampiana fikarakarana ny Vanessa. Dia mba mangataka fanampiana amin'ny fikarakarana ny telo mianatra. Zaho izao tsy miasa. Indraindray zany misy miantso hoe manasa lamba, maka rano dia izay ny azoko atao. Fa raha ny ankoatr'izay hoe asa amin'ny orinasa tsy afaka satria Vanessa tsy maintsy bataina. Izay. Eny tompo, hiary malala ely ihany ianarako manambady, mitarika sarety mivady.
Za makaran'olona dia indraindray misy indraindray tsisy dia niteraka telo menada. Ny anankiroa tsy mianatra dia ty zanako farany ty tsy salama. Mbola tsy mandeha foana izy nefa efa telo taona. Fangatahako tompoko dia mba fitsaboana ny zanako sy ny fivola hivarotana. Kera ny teny hoe lagaly izy dia amin'ny tongotra tsiraiana io zao feno dia ny tanany. Dia efa nisy fanafody ihany manko no dia mbola be da be ilay fanafody tsy azonay tamin'ilay izy dia raha ihany na zao efa iray volana tsy nianatra satria tsy avelan'ny mpampianatra mianatra.